3 ny volana janoary 2024 manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ao anatin'ny andro fahavaratra trany isika eto Madagasikara zany hoe mitohy foana ny orana fa ho betsaka kosa zany any amin'ny alakamisy any ho any Analanjorofo Diana ary Sava ho mafy kosa ny fitsiokan-drivotra amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana dia ka noho izany dia tokony hitandrina ireo mpiandrika amin'ny faritriny dia izao ary ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso ny maraina dia ho avy ny orana atia Sava Analanjorofo Atsinanana raha toa ka hanao endrika tandrifin-drahona kosa zany any aty amin'ny tapany avaratry atsimo andrefana aty ary andrahoana na anjombona ny andro amin'ny faritra sisa fa mety ho arahin'erika zany ny eto afovoantany raha ho an'ny hariva kosa indray dia ifandimby ny rahona sy masoandro atia Boeny Betsiboka Melaky Menabe sy atsimo andrefana aty ho avy kosa ny orana atia Antala Analanjorofo ary Atsinanana ary anao endrika tandrifin-drahona zany atia Vatovavy Finany aty sisan'izay moa zany dia azo oram-baratra raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso any ambany-drindra dia 12 degré Celsius hitantsika aty Avakina Karatra ary ny ambony indrindra kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 4.3 degré Celsius hitantsika aty Toliara aty ny eto afovoantany moa zany dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré Celsius dia izao ary ny mety toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe sy nosy manodidina ho avy ny orana any Paris andrahoana ny andro any Milan sy Nairobi azo orana tandrifin-drahona araikotrika ny any Maurice, Comores, Seychelles ary La Réunion ary ifandimby ny rahona sy ny masoandro any Johannesburg sy Bangkok ho an'ny rapitso ary ny masoandrontsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 4.30 minitra raha toa ka iletika amin'ny 1 ora mahery 9.20 minitra dia izay indray ary no mamarana ny fotoanantsika manome fotoananao manaraka indray veloma tompoko